dia volam-panjakana no ampiasanay. Ao, volam-panjakana zany dia volam-bahoaka. Marina zay sa tsy marina? Izao ary. Alainay le volanareo, avidinay grupy, apodinay aminareo eto, dia ho izy nareo merci président. Marina va zany? Iny zany asanay io. Tsy maintsy ataonay io. Satria tsy mety aminay mahita vahoaka malagasy mijaly. Tsy atao merci président moa. Iny efa tsy anjery faela iny, tsy miverina koa iny. Zahay zany fitondrana fanavao zany. Tsy mila atao merci président, merci monsieur le ministre, merci monsieur le président. Tsy mila atao an'izany. Asanay io. Faly zahay rehefa mandalo amin'ny lalana iny, mahita nareo faly mitsikitsiky, miopakopaka tanana ohatratra fampy anay zay. Mahita ny vahoaka malagasy mitsikitsiky mahita anay fa tsy masiaky. Ohatra talohaloha teo nisy zay masiaky rehefa mandalo zalahy zay satria mavandy. Fa zahay tsy mavandy izy io. Latsinainy no izy teo tapitra délestage tao Masina. Tsy zay izy teo monsieur le ministre? Satria mbo hametaka le groupe ireo mahatonga azy latsinainy. Fa groupe io fa ampy. Iny nazavainy teo. Alatsika resaky megawatt iny sao de misy tsy mahazo ao. Fa ataotsika chiffre, ataotsika isa. Mahatonga anareo misy délestage io. Mety mbo jiro eo amin'ny 80 eo mandeha aminareo ohatra zany. Nefa tsika mitady 920, zay fa nazavany teo. De rehefa mipetaka reo groupe reo, 920 no tadiavinareo, ho lasa 720 no azonareo manomboka latsinainy. Sy zay le izy teo monsieur le ministre. De mbola hiampy io izy. Hiampy an'le câble 70 kilomètre. Isitomana avy amin'ny volobe voalohany. Dia mety hahatratra raha ny fanazavany teo hatrany amin'ny 370 ny anareo eto Tomasina. De zao ny afatra. Efa nanao afatra Andriamatoa solomavambahoaka teo tsy amerina ny aminareo vahoaka. Ny averiko amin'ny anareo vahoaka dia ny faharetana. Mahareta fa zahay io tsy raha tsy mivaky loha. Marary anay mahita raha marary anareo. Fa izao tsy ampy sosy, sisy lamony. De mitady lamony eka aloha. Rehefa mahita mividy. Zay. Zay izy io. Mahareta fa zahay mihainy. Zay ny anareo vahoaka. Ho anareo mpiasa ny jirama no itodiako manaraka zao. Za mbola tsy resaka an'leo hoe fa manino moa itsika no manofa groupe amin'olo isanandro. Iny zany tsy ataoko débat eto iny. Fa zao ny afatriko aminareo mpiasa ny jirama. Miesaky zay mitady vola, mitady groupe tsara ohatran'izao ho anareo. De kolokoloy le groupe. Satria rehefa simbanareo de ny vahoaka neny mijaly. De miara za aloha tsy manao le tsy aloha tsy ampiasaina le miara mainga ohatra ny afavabe fa misy fifanohanana be de be nefa ny tokony atao ambady eo de zay zany tsy tokony ho rafa. Hoe miara miketika de miara tafita de samy mba miara mijoka an'lizy fa tsy hoe rehefa tsy hoe namany tsy anao sakaiza mimpandresy fotsiny eto zany izy. Zay ary le ministère an-tanora zao de nanao tetsy nanao teroa nanao tary fa ahoana ny ahatonga ny sport ohatra ny baolina de tena am'izay lazaina hoe miaraka zay tena ho simenitra ho an'ny firenena mihitsy fa tsy atao spectacle andray mielatra hoe ao fa ataoko mahita mondial nareo
ao fa asiko stady tsy raha atsika mioraka ny atsika fa le hoe le fanatanjahantena resako teo nge de hoe atreto aloha dia kotomaningana anankiray anatin'ny analiny no afaka manao an'le dingana miakatra dia lasa Kylian Mbappé fa le vahoaka manontolo tsy tonga amin'le hoe efa ambony fa avolenta zao ny baolina pokotany baolina commune na sala am'izany fa tena mbola ohatra ahoana ny hevitry ny eto amin'ny firenetsika ny amin'ny fanatanjahantena sy ny amin'ireny sport ny filazanao azy teo moa de sport roi le fanatanjahantena tena mampalaza reny sy mampiombona be reny satria lizy moa tsy Constant Ravelson fa ohatrany hoe mba araroty kely fotsiny lizy hoe ny mandritra ny ao aloha zany amin'ny fanomanana amin'ny ezaka matetika de miasa jambarafozana ny betsaka ao fa rehefa misy vokatra tsara zany zay vao mirodorody hoe anay iny ray aloha zay fa rehefa ho arinan'le satria fotoana fohy ihany no ahafahan'ny atleta na iza hoe mamiratra ao amin'ny fotoana amin'ny lafiny sport raha ty amintsika aloha fa le ho arinan'le izy de tena be deaibe le zavatra mitranga reny hoe tena sahirana tsisy nefa voninahim-pirenena narovany zany nandritran'rehetrarehetra reny de lasa fasahiranana be le ao arinan'le fotoana aloha de mba hisotro ronono tsisy an'izany moa eto de lasa manahirana be le mieritreritra l'izy asana hoe fotoana mba eritreretana zany ve am'izao fotoana zay de ahoana fotoanany mihitsy ka io le resaka diniky ny tanora foana io akoatra ny fanabeazana akoatra ny resaka fampananana asy eto amin'ny firenena de io ahoana no ny tanora ary ny maro amin'ny tanora ny maro indrindra amin'ny tanora no afaka mitodika amin'izany ny sport na fifaninanana sy sport de haut niveau mihitsy mila resahany zany inona ny politika pirenetsika momba an'izany fa so de sanatria le asa andavanandro tokony ataon'ny ministera ny tetezanao faritra de hoe de ahoana ny aty de mila terrain synthétique zay de ohatran'izay de mila gant de boxe ohatran tsy hitantsony keo zany boxe zany lasa ohatran'izay nefa reny zavatra tokony efa tsizy ny fanohanana sy ny hoentimanana amin'izany tokony efa tsy hitalahoana etseroa zany rehefa misy mampalahelo mahita le tanora malagasy efa amam-bolana maro manao fanomanantena ohatran'izany indrindra fa any amin'le ataontsika hoe fanatanjahantena le an'olo tokana amin'ireny sport de combat reny na sport de contact zany de lasa mandady mihitsy any ananina any vao tavavoaka manantenaka tapilatsaka zay de mbola tsaroko tsara tam'le nisy le tovavy kely mpanao judo de niasa mangina tany rehefa trara vokatra de ifandrombana miantsa zany andapa nazo moto mba nanomarana ny fanonjeniny resaka fanazarantena sy ohatran'izany zany le zavatra mitranga de lasa manao sakaiza mimpandresy kely eto foana zany tsika ao anatin'izy de politika dolo nefa zany politika mila zava-dehibe mila fionana sy mila resaka iny fa tsy mizara maillot rehefa propagandy atao eto de mizara baolina rehefa propagandy de ny ivory tsara mpitaona zay no tapaka atao anatin'ny falakevitry ny ministra ny solombavam-bahoaka zany de io moa zany verimberina foana rovina ihany zany vao vakilovy le vakilovy resana moa zany eto le hoe fa inona marina zany tena fandehany mpiasika amin'ireo mpitondra fanjakana zay bekaso moa zany le mitaritarika kasorolona moa zany nozy ny teny fampiasany hoe tena nanao ny tsy netiteto nangorokarena amin'ny tiara-dalàna nanososiny lalam-panorenana sy ny fandikan-dalàna amin'ny endrany samy hafa de haute cour de justice moa zany tena resahana foana fa ohatra nisaka misy fivorian'ny antenimery izy io de voaresaka fa mifarana ihany ny fivoriana tsy eniny ny toeny fa ohatra ny lasa afo milolo fotsiny teo zany de miredareda fotsiny eny ampamboana fa rehefa aveo izy na le vomera amin'ny tena misahana an'le dossier tsy hainona feo mihitsy eny fa namba fanazavana taona zay mitarika an'izany vomera zany hoe ahoana sy ahoana tokoa sa efa nanjavina tao le dossier sa manakory ao anatin'izy de mahabe ahiahin'ny olona ao anatin'le izy hoe fa ahoana ihany de lasa ohatra miampy an'ren'le mbola miverina ihany am'le resaka sadeky teo le hoe sadeky moa zany manovokovoko iky raha vao mahita irika koa izy de efa zaiko
rehefa mahita hirika izy zany de efa hoe avereniny sisitany voy ny gada politika janony ty fanenjehana station arbitraire moa no voambolana nampiasainy eo anatin'ny lisy de efa disika goka ihany zay ozy izy ny zalahy efa mpampanaraka ny lisy hoe zany koa monga de vaovao fa tsika ihany koa no mitamatama de ary hoavy ny olona raha vao tsika mitamatama eto io rehefa ataonao hoe zay namboatra repoblika vaovao de tsisy ataotaonao anjany tsony iny ataon'iny manko de karazany hoe mivana amirery de mba atao raha tena ritina de hoe miaraha mitatanka ao amin'ny assemblée ao izy efa miara mifampitatanao inona tsony mbola tediavina mihoatra an'izay le haute cour de justice ingamba ny resahany gato eo ka ohatra ny avariany voadona am'le izy de tsy te hanao an'izany angamba ny assemblée asa tao amin'ny assemblée tao ihany manko na enona ny mpanohitra tamin'izany fotoana zany manao hoe oka mihitsy ny dossier ty fa tsy hainao ny rapitso fa itsika rehetra zao nge tsisy mahalala sao de vony valy faty politika zany ny feo nandeha tamin'io de zao moa zany hoe mifanao aketo fetsy maka ao anatin'ny assemblée ao fa itsika vahoaka le manatena fanavaozana mba te aheno feo momba n'izany hoe ataon'zareo ahoany haute cour de justice io misy ve lala-kevitra mba anaovan'ny lalàna na zavatra hiditra amin'ny lalam-panorenana mba mipoitra vao amin'zareo ao rehefa hitany fa tsy mety io ary tsy azahoany manafay an'izay tokony ho faizana ny ao tsy mazaza ao zany de avoay fa ity ianareo mangenaena be fotsiny de be marenina fotsiny momba le haute cour de justice manjary le fanenjehana ny ratsy teto amin'ny firenena mihitsy no sakananareo ny fomba fitenin'ny vazaha zay de obstruction parlementaire zany hoe vato misakana mihitsy le antenimera-pirenena ny amin'ny zavatra ohatran'ireny hoe haute cour de justice reny mitenena alao hiteny mihitsy ny ao amin'ny assemblée na anadio tena fotsiny ary aloha de hitanay anjaranay indray mijery hoe tena izy zany na tsy tena izy sa ve efa mety zany koa mety efa hanomana sady koa makany amin'ilay zay hoendrikany sy ny votoatiny zay lalam-panorenana iorenan'ny republika fahadimy eo mbola voatazonao hoe le haute cour de justice ny faharoa adefitra mipetraka hatrany am-panomboana ihany koa hoe ny finyreto ataontsika hoe tendrim-pitsarana manokana hoe ity edina fotsiny amin'ny kolikoly ity edina fotsiny amin'ny talozany hoe bois de rose ity de reny ma tsy lasa hoe nasamympitsara dia na mitovy ny grade sy ny faharetina teo amin'ny asana sy ny sisa de tsy mitovy ny fakasitrahana tsy fakasitrahana moa zany fa ny valikatsemboana de atao hoe karama mihitsy moa zany tsy ny karama ao anatin'ireny de zany rehetrarehetra zany koa ngeny mahasarotra ny raharaha andalo fa misy antso mandondonao de ho raisinanao miarabary syndicat ampitsara etoko manako be salama ny tikresana raka mikasika an'ity resaka von'olona eto amin'ny tanàna ty von'olona gasy zany tena am'le tena fitiavam-bola loatra tena mampalahelo mihitsy am'izao de atsika veranga de tsy mbo miainaza mihitsy amin'ny zao tontolo zao ny eritreretinareo fa olona ray ary maty any an-dafy efa mahasarotiny indreo de atsika zany am'le resaka fitiava-tiavam-bola kely sy le ataontsika hoe sanatira hoe tena karamain'olona marina ny sotasotan'ireo tena zavatra mampalahelo eto amin'ny firenena le zavatra ohatran'izany satria manko zany mieritreritra hoe maninona moa ny teo-tsaitsika gasy manao ohatran'io io ane tena dini tsara fa raha ivon'olona iatsireo za de tena hoe ataoko hoe mpivavaka fa tsy de tena ana mpivavaka fa tena efa heloko enatrehan'Andriamanitra io ary io tena zavatra mandini atsika gasy ho ana rolo eko afatra na rolo tyle manana toe-tsaina hoe amonomono zazakely fatany ty zavatra faotana be faotana mafaty enatrehan'Andriamanitra zany zavatra ataonao reo zany ary nefa dininareo tsara fa atsika nefa mety mbola mafimafy an'izany ny sazy men'Andriamanitra atsika eto amin'ity firenena ty satria mampitongava saina nareo ry zalahy na vehivavy zay ao anatin'izay tena voakarama amin'ity zavatra ataonareo ty fa tena mamenatra zany
Very Grito fa mifatabetsaka. Ndao ary resaka vonolo le tseroa zany efa mila miseho am'izao tontolo zao fa maharo ny taranakitsika ary nahita ny fomba iarovana taranakitsika ary tsy hiverina tsy hipoditsony eto amintsika io fomba bibibiby ataon'ny ankehitriny zao io. Zay ihany ny aninatsika zay. Zay moa efa nresahana tatsy aloha ahoana ny fomba tsy niarovana koa mantsy aminatin'ity tranga anankiray ity loha zany efa manao angaretina be moa zany mpitandro filometra fa tena fa io ny monaty mihitsy na etsika tamin'ity ndray mitoraka ity ny amin'ny hoe mila mailo koa amin'le tondromolotra aloha zao dia misy tsy fifankazona eny ny fiarahamonina eny dia iny ndray no ahitana loza zany satria fa tsy ray koa tsoroa nefa ataontsika hoe lasibra atao anatin'ny lizy na tany anatiny hoe tsy alajaza rery fa hoe voatolotolo tany anaty fivarotana tany. Misy miteny hoe aza mitondra zaza le madididitsena fa zay ny olona fampangalajaza ndray koa ianao anatin'ny lizy raha be nga izy ty nefa misy olona tena mikendry ny atongavana amin'izay mihitsy amboly azany ao anatin'ny manodidina anao dia tsy afaka eny fa naly hoe ny fiasana ary zao betsaka ny mpiasa lasa mitondra an'izany any an-trano ampiasana hoe vakansy manahirana mitaitaina be ametraka an'le zaza rery any an-tanàna sao dia mitsoridrika iny ankizy raha any ihany koa anatin'le milalao dia lasa miena tsy mandeha araka ny tokony izy zany na ny fifatoana ao anatin'ny asa sy ny vokatra zay ho ateraka izany no tebiteby tsisy raravanina. Zavatra anankiray zay fa horesana kely Constant Ravelson satria isan'ny zavatra manahirina ary tena mbola mitana ampifandray amin'le resaka fitsarana teo mikasika ny rahatany. Misy moa zany le fanapahan-kevitra fa nisy fotoana resantsika kely an'iny ihany atao amin'ny anteny miaram-pirenena sy le niakina tamin'ny volavolan-dalàna navoaka ny mpanatanteraka ny amin'ny hoe averina amin'ny fanjakana malagasy ireo tany bodon'ny voanjo tany voanjo zany ireo colon tamin'ny fotoanandro dia io raha be satria ny dossier amin'ireo raharaham-pitsarana maro dia saika io resaka tany io zany tena mameno ny raharaham-pitsarana noho le hoe tsy ananana taratasy mazava. Eo ihany koa hoe nitaranaka ny voanjo mbola meloelo indray fa tonga fa hoe zay mikitika ny tanànanay dia zany rehetra iny fatripo ataontsika hoe tasy bongolava sy vakinakaratra iny moa zany tena betsaka ny sehony ireny tranga ireny manangatra indray zareo zany dia amin'izao moa amin'le resahana an'ity hoe aloha hosotrahany gasy ny taniny dia misy an'le fizarana titre fa na izany na tsy zany ihany koa anatiny io dia io le verina amin'le hoe atao amin'ny teny gasy le satria misy taratasy peta-drindrina mialoma tsy tokony fampafantarana hoe sao dia misy manao fanohanana sy ny sisa satria fa vitavita teny ambony latabatra ny akamaroany le misy hoe misy boky rovitra dia any zany dia manjavina any ny taninao satria tafiditra trano fasana mihitsy ny sasany misy mahazo ety ambony latabatra ety ny tany nefa nisy nanajary fotoana hely io ndaloha raisiny ianao miaraba tompoko manao any eny ary miaraba tompoko salama tompoko tena misakotokoto misakotokoto fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana marina be hoe mba mijery hoe ny amin'ny antenera-pirenena no fanafangala be amin'izao fiainan'ny firenena izao satria raha jerena hoe inona ny tena lahara-pahamihe amin'ny fiezahana anao an'izao kanafa izany ahitana fahatia zareo ny mpanalalahy izy mikondo ny tena marina zany dia izao le olona mihitsiny tsy misy ao zay mpanao politika zay manevevitra totan'ny olona hoe makaiza daholo fa tsy fantatrao zany ny mpanehoeto dia isika le vahoaka aty ambany zany dia hoe izao fa le ny tantara io dia mitikodina fotsiny manaraka an'io any dia isehoany zavatra ohatr' izao koa nefa io le hoe fanakorontanana io sa tsy fanakorontanana idany le vinity raha io resaka hoe fikolotana firenena mpiala-tany ty ihany ngefantarika an'izany avitakely ho makaiza ary zany ny fotoanan'izao firenena zay tembe ahita vaholana amin'izany ina ny tena ho atao hoe hipetrahany lalàna tena matotra aza mona mitantana le firenena fampisarotra satria
ohatran'ny misy mieritreritra hoe tokony hiverina Madagasikara ihany izy amin'ny zavatra vitan'ireny. Nefa ne zavatra mamoapady daholo ny zavatra tonga ataon'ny mpititongana anaty dia inona zany no tokony mierika indray lalak'isy raha vaovao amin'ny fotoana zao firenena amin'ny ahitana firenena hoe tsaratsara masy mandroso fa tsy andamina lava isaky ny mandeha zao hoe isaky ny 7 taona dia fanjakana foana. Tsara tatana mandroso ary voaro ny ain'ny olona sy ny fananany ny taranakitsika voaro ady hevitra lehibe mipoitra mihitsy zay zao toe-javatra kehitriny zao ny anjara toeran'ny fokon'olona sy ny tokony fanampiana ny fokon'olona eo amin'ny fiarovany ny tenany sy ny fananany, ny fiarahana miasa amin'ny reto le hoe hery fiarovana sy fandriampahalemany reto. Zay zao no misokatra amin'ity toe-javatra misy ankehitriny ity. Raha tsy tiatsika hoe de tena samy manefilefona daholo sy langilangy fa de ivadika biby daholo tsika menakavy. Zay moa le fandraisana ihany koa le hoe zao hoe le fotoana le hoe anehoan'ny joron'ny malagasy satria manao le fanavozana le resahana teo tsisy le fanerenany anaovana andro matsofakon'olona fa le zay le misy le fingana amin'le fiaraha-metana de sinitsay fa satria raha tsika rehetra miara-metana akory de sarotra ihany satria misy tena tonga ao anatin'le zarazara ao any de samy any de samy miaro ny azy ihany daloha raisiny aloha miarapa to salama miarapa sokola miarapa no président dia miarapa antsika ny mpahatonganandro noho ny famindrapony fa tsy noho nataontsika dia ny zava-misy zay le hoe rindana ny olona no tsy fisiny fahalalana mba tonga antsika famono iny izay efa maty ny fitsaram-bahoaka zay fa nampilamina antsika ve zany teny akatso ny tantarain'ile namako fa lamba latsaka hono taloha dia maka ny mpampiakatra fotsiny hoe amin'ny mahafiarahamonina zany dia mandray eo ampandraisana tonga dia dora amin'ny mpianatra. Le mpianatra zany mieritreritra fa hoe hianatra tsara dia tafita vita amin'ny fianarana any vao mikapoka mivaly ety ambonin'ny tany ihany ny atao. Raha izay olona maty tamin'ny fitsaram-bahoaka sy ny hoe tsika mifampitoraka izay no mahasambatra firenena efa voalohany eran-tany tsika. Ary eo le idiran'le hoe maharingana satria tsy nofa mandrany adversera tsika zay no mampiaika ana amin'ity boky teny fiainana ity manoro manitsy izay diso tsy manery fa manome sipapa. Raha izao situation tsika zao ve le olona mbola miavonavona ihany tsika mbola ampiarina fotsiny io boky teny fiainana io zany boky mazy ampiarina io formule ampiarina fa tsy bataina hoentina miangona intelo isan-kerinandro intelo isan'andro tsy hoe feno ny fiangonana tsy zany ny condition mahasambatra firenena. Manjary diso fevitra ny olona efa maninona be kristianina eto be fivavahana nefa gisitra tsika satria tsika tsy mampiatra an'ilay teny fa hoentina fotsiny. Dia ireo sipapaminy ny boky teny fiainana zao tsy mitolona amin'ny nofamandray fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ahoana ny divantsika amin'ny fanahy ratsy? Ary io tsy tonga raha tsy hamono androdana andrava ratsy be ny misiony. Ary io dia mahay fahagagana koa io fa misy fetrany. Io koa zany dia feno fitaka ny tany ny olona mitady fahagagana dia mahay fahagagana le ratsy dia lasa mino le olona mangataka amin'ny sarin-davatra izy dia mahazo mangataka amin'ny avo izy dia mahazo ny resaka maty izy dia mihetsika le maty. Mifandamina tsika ho hatrany amin'ny fokon'olona any. Tsy manaraka indray ary miarapa tompoko. Miarapa tompo dia miarapa ny peny miarapa ny sokobe Costara Felson. Io tsy fandriampahalemana latr'olona ity moa zany tsy alaza ohatra amina olona lehibe dia alatr'olona andray zany aloha malaza. Ny fanontaniako apetrako amin'izay mba ahafahako resahako dia izao miovaova fotsiny any izy ka fikanganan-javatra fa nanomboka tany amin'ny 1974 zany natsaro-saina dia efa nisy an'izany hoe pakaty pakafo pakaraha dia niova biby olona etc dia misy an'izany hoe paka testicule valorivo dia nakavarira dia fanagaga tsy mbola fantatra mihitsy hoe iza no manao azy dia baiko avy azy satria tsy olona ray io za tsy mino an'izany fa misy groupe io ary misy mpaniraka ary izy rehefa mafanafana ny raha politika dia misy zavatra ohatran'io
dia zany angatako amin'ny fanjakana mahefa ireo mpitandro filaminana antsika ireo nisy nalefa nianatra tany ivelany tamina resaka fanadiadiana lalina investigation izy ny teny vazaha ampiasao ireo mahay ireo isika nge raha olona sy manam-pahaizana manantsika na civil na miaramila na polisy na zany na manana fa tsy ampiasaina dia ampiasao ireo ahafantarana hoe iza ny mampanao an'io fa io zao dia mangingina indray efa aveo dia tsy fantatrao inona moa zany nangalarana an'ilay zaza fa matimaty fatany any le olona dia inona moa zany nampiasana an'ilay varira nangalarina io za monsieur Constant tena malahelo mihitsy fa ny mpampianatra fizika classe de seconde jusqu'à terminale dia olona varira tena anisany nahaiza mpampianatra zany efa maty izy paix son âme fa malahelo ankehitriny hoe ny olona varira dia tsy maintsy atokana sy ambenambena fa tsy ohatran'ny olona rehetrarehetra io manahirana zany ohatry zany mila fanadiadiana lalina farany lalina reo mpitandro filaminana misy nampianarina zany ao aminareo ao dia ampiasao ny fahaizana ny anaranareo saotra to anaraka dokam-barotra kely indray tsika dia miverina manao ifandaranary isan'ny vaovao namarika ny herinandro entihany koa satria ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat ndray koa zany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny vanim-potoana zao misy aloha mihiboka moa zany conclave ireo mpiarakara sy mpiketrika ny lazadina zay ho arosy ny mpiadina amin'io afaka roa herinandro eo zany dia nisy ny fifanoana satria nanao fanetanana ny misy antso aloha raisinanao miarabary miaraba tompoko eny ary salama tompoko momba nyty resaka mahabe resaka ty tsy haiko na efa ndresahana retety any zany tara vomeny fa raha etsio ara tara efa naharay filazana ve sika eto amin'ny top radio na amin'ny radio tsy miankina rehetrarehetra fa tsy azo atao ny miteny amin'ny resaka fahavirizana sy fanifandravonana olona io avy any ministeran'ny kolotsaina serasera mandinika le izy eto manko ohatrany gaby iziana ainao mandery anankiray manao incitation à la haine dia miakatra fitsarana dia lasa mamoaka fanambarana ao amin'ny Facebook eo le ray anao mandery anankiray milaza fa tsy azo atao ve ny tenenio ray zay momba le resaka hoe inona le prévention ataon'le fanjakana za eto miteny ny hitako rehetrarehetra aloha amina Facebook mbola fokon'olona daholo mahatratra an'le olona aiaina fa nanao an'le fankalaran-draza misy anankefa ty zao hitako eto fokon'olona dia ny mpitandro filaminana ava ity vao mireazira avy nahita le fokon'olona vao mitondra le izy miarale izy dia eo ny mba zavatra tiako tenenina hoe ty resaka 4 ty zay zao tena mba afa nanao fananina mihitsy na andinity eto be sarety nandalo eto amin'ity be lehibe olona 4 no misaina nandalo ny valo amin'ireo vitre fumé daholo mbola mitoetra ao ihany le vitre fumé misakana ny fanjakana dia izy isa sakanana inona miandrasan'le fanjakana tsy taovily fanjakana tsinitsinina le izy fa 4 rehetrarehetra topoko le vitre fumé zao nefa mahity izahay amin'ny Facebook fa ka ohatrany hoe ny 4 ny tseka voatiny hoe marina ve zao 4 manao an'le izy ary raha hitondra ny olona mitsoka moa zareo ny tsy maintsy ao anatina vitre fumé dia inona ny fandraisana fepetana le 4 ny vitre fumé mena valiny loha ianao amin'le anankiray tsisy taratasy fandarana aloha hoe tsy ilazanao tatitra amin'ny vaovao mikasika an'ireny hoe zavatra misy hoe fahaverezana na sanatria fahafatesana zaza na metikidina pinina fa ny samanana fomba fiasan'ny fotsiny indray ny station amin'ny lafiny anankiray hoe raha ohatra ny eto amin'ny onjam-peo fotsiny zao na amin'ny gazety hitandrazana dia vaovao marina na azona fampilazana tamin'ny ofisialy zany iny le ofisialy resahany hoe voamarina na taratasy pokotany zany na ny amin'ny mpitandro filaminana no zaraina apitaina zay ilon'ny anankiray faharoa mikasika an'le raha fampiatsona tany amin'ny gendarme dia efa fantatra le izy anana porofo moa zany fa ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorena nanao ny fitoriana nametraka ny fitoriana tany amin'ny parquet dia amin'ny parquet zany nanao an'le soit transmis da defa an'le zany amin'ny gendarmerie anokafana an'le fanadiadiana
zay le izy ny filohan'ny antemirany filohan'ny fitsarana mombalalam-panorenana no nanao ny fitoriana fa tsisy idiran'le hoe namoaka vaovao mikasika n'ity resaka fahaverezan'olona sy ara-jazy ty. Miaraba tompoko, salama e. Allo? Eny a. Iny venaripandeha mikasika n'le fandarana hoe vitra fumé, akanjo verarme, akanjo miaramila, tsy petara, za zany mampiome anahy eto de zao hoe efa vela midiketo le zavatra, efa ela ny lalàna nisy an'io hoe fa nisy gidagida be misy ny tamina mpianatra, nisy colonel tamin'ny gendarmerie tenany tamin'ny andro Ngiaravalo manana hoe tsy azo atao ho any manao akanjo verarme ary lalàna le izy akanjo nampitany filaminana taorinan'iny nangina fa de feron'le izy mivarotra irany tsena sy ny namany io ampidirina ihany de tsy haiko tamin'izay de verina ndray hoe tsy azo atao any manao akanjo nampitany filaminana fa de zao feno eraky ny elakelatra sy ny arabe sy ny tsena akanjo na miaramila sy verarme fa maninona le izy efa rarana tsy azo atao de aza vela midiketo ohatran'izany volant droite député mihitsy misy nana volant droite volant droite na vela nitateto zay wala any de ny vitre fumé misy tomobile nge fa avany fa tainte io fa ny sasany ataony aza vela midiketo lay film fanaova zalany le fumé de zay tomobile tainte aza vela miditira fa zay ny tena fa avelatsika midiketo le zavatra de eto vao micrée problème andraikitsy ny fanjakana nge zany efa misy lalàna zany nataotao hoe tsy azo atao petara isaky ny 26 juin tsy azo atao manapoka petara nefa velanao midiketo ary le iziko manahirana zany raha tena mialatsy fa sohe mihitsy amin'ny zavatra ohatran'izany hoe inona koa ary ny dikan'io ny doanina ve zany no tonga am'le hoe entrée libre sportive nanaka sa ninona menimenina ny olo tany mananjary sinoa efa any anaty ala andeha hitrandraka volamena ny roany fon'olona reny sinoa reny hoe zany manana permis valable visa valable professionnel hitrandraka volamena sa tonga ho azy eto atsy amin'ny aéroport nge tsy haiko raha niova mandoa 10 € nge zay olona avy any an-tafy zany nampangaratra nanandositra tafiteto ovay daholo raha momban'izany tonga eto mandeha ho azy manahirana nge le izy de zao mifetraky ny ohatran'io zava-misy aloha zany ko zava-misy resaka vitre fumé koa moa afaka angatahana koa matry tsy hoe tsy afaka angatahana manao fangatahana anao mba hampiasa an'ino ny ato samihafa sy ny sisy fiarovatena tsy haiko fa de misy mame de misy tsy mame dahoary miaraba tompoko manao any manoloana le fampirorona be ity alazary politika very satria tsika zao nahita fotoana plansy zay tao ankizy fahavokina lankoroa tsy hita ny revolte agletera ray voatra tsy mijanona raha tsy hita le ankizy fahavokina efa faty moa ny hita tamin'ireny fa tratrany le nanao an'le izy zay koa hoe ny tanjon'le eto Madagasikara hoe hetsika be ohatran'ireny ara-politika ve le izy tsarotsika koa ny tantarany George Floyd koa ny Amerikanina raha tsy hitako raha tsy hoe gada le polisy namono azy revolte koa zay koa hoe ny endrasana teto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria ny alohan'izao nge nanao fanambarana sadaiky hoe amesaka preuve zao eto fomba fanao moa iny tsika malagasy tsy nety an'iny satria hevitra be le iziko ny CRRM manefa efa nametaka chronogramme zay no anontaniako anareo hoe napetraka politika ve le izy raha ohatra manko ny etsika le vahoaka de adika hoe tsy anona teo le PNRN zao hoe zay no antony anontaniako an'io satria ohatrany tsy ny olona koa nefa tena hoe malagasy de manana tabatapaka niararotika any nisy maromaro ny zavatra miseho nitatitra miseho ary nisy nandray fitenena tamin'ny telefônina teo voapirofo fa manomboka eo amin'ny fokon'olona no afahatsika mailo tsika ndray tsy terrorisena zany tsy terrorisme tsy mpampiororona tsisy anankiororo amin'izany fa mailo sika ary manao zay tokony ataotsika ny fitondram-panjakana manana ny tandrefiny fa isika ty amin'ny fokon'olona
tsy atao fahatany fotsiny andro masom-pokon'olona de aloha zany raha miodikodina sy anelankelatrano any de miara misotrosotra toka sy mamindromindro amin'ny alina ao fa misy ny fomba andaminana an'io ity ndray mandeha ty tsy révolte ohatran'ny lazain-dranabavy teo fa raha de tsy maintsy ampiasa teny-bajady zao révolution par le fokon'olona fanovana fenitra miainga ao amin'ny fokon'olona momba ny fierovan-tena ny vahoaka momba ny famaizana mpanao ratsy ary indrindrindrina fahaizana miara-miasa amin'ny reto mpitandro filaminana sy hery fiarovana reto zay zao no hita ary tokony anaovana fikonan-doha mazava mihitsy efa misatatra sy misedra manao stage amin'le fokon'olona fitondram-pokon'olona fidininy vahoaka zany ny ateny mera-pokon'olona rehefa ifampidinika momba an'io sécurité an'ny zanakitsika io tapaka izy io zay mihitsy le hoe zao no andraisantsika tanana an'le izy ary ny tena ao ambadika izany rehetrarehetrika izany ko nge le hoe mila fifanomezan-tanany de mifampatoky ao anatin'le izy fa sarotra be koa ngamo de izy mpitandro filaminana raha isaky ny olona tsisy ampianarina ny fokon'olona zay miaraba tompoko salama Viena kely agriculteur raha nanafika ny alina iny de tena mitombotombona ihany io atao amin'ny teny tsy miampona ny alina nanaovana ny resaka atao satria efa nakasta zany zareo tamin'ny fitondrany teo aloha fa misy zavatra papiorony io ary efa nandatsahany vala mesazy ary hoe anao koa aloha de tena fanaovana azy anao ka zay le tika teneny hoe zavatra eny zany efa tokony raha mandeha indinika tsara fa hoe izy no manahirana hoe zavatra tsy tatra-tanana fa le izy zany raha fanazavany national ny ASVM iny mety mitombotombo ratsy ihany ery zalahy le teo aloha ihany mampaniraka olona manao zavatra fa zalahy moa zany araka le tenentsika hoe mbola tsy hitany tena profy izy marina ny tena loha ankisolona mampaniraka le zavatra io fa izavatra io aloha tena marina fa mandinika anazy tena hoe zavatra tena nakivina le mpitondra am'izao sy atao mihitsy zany zay hoe tena akivin'le mpitondra am'izao tena zao kanefa zany tena anareo mpitondra am'izao ampiasao ny anareo fahaizanareo ny teknika anareo hitadiavana ny tena profy maro sy manao an'izao zavatra tsy mety eto amin'ny tanàna zao satria raha am'izao malimolimo koa le teo aloha reo zay refa misasa eny ary andro profy moa zany tsika mba mila tatitra ihany koa ny olona zany amin'le firosiny raharaha am'izao fotoana zao hoe misy vokatra sa tsy isy vokatra sa ionona amin'le zavatra tsy faineny amin'ny tambazotra sosialy fotsiny de io nefa manahirana be amin'le nyresahana hoe tsy voatery vomarina fa io koa nisy ny ampiasain'le panely tsao zany ny lafiny anankiray sy miteraka an'le psychose de mila maily be amin'ny fanjofanan'ny zavatra hita eny anivon'ireny tambazotra sosialy reny amin'izao fotoana izao zany de rehefa mivanim-potoana mitranga misy ankehitriny mailitsika any amin'ny traniny anaty fokon'olona any fa tsisy anaiky ho valala voatango fotsiny eto ndao ary tapaka izy mbola manana fotoana kely tsika mbola ahafahana mandray antso vitsivitsy raha ohatra izy vonona tonga de raisina avy hatrany satria fotoana zany zao ndao ary miaraba tompoko manao ane ay tapaka izy sao de misy makakiriny koa le antso ataotsika resaka fa izy daholo zany mbola io koa mbola loha hevitra hafa koa mikasika ny resaka fifandraisan-davitra eo amin'ny fotoana manaraka fa ny amin'ny androany aloha afahatsika amin'ity ndao aloha miarabe misaotra mila misakra kely vao tafiditra manohy kely an'le ara-panampy eo hoe ohatra zao mamono izy zao tsy fanaratsy ange zany fanaratsy no mibitsibitsiky amin'le olona hoe minany anao pile fa nao misofina gosy mantsy ny ampiasain'le nao fa tsy izy nanao sofina fa sofina gosy na ampiasain'le satria anaty boky teny fiainana droity daholo petraka kavan'Andriamanitra rehetra to tapany nanao amin'ny tanana akavanana samarina akavanana daholo de le teo amin'ny azo fijaliana koa teo amin'ny akavanana le avotra de ohatr'izay le izy de li zany ady ara-panahy de inona miady amin'ny ara-panahy de fanahy ihany de le fanahy tsara satria Andriamanitra de fanahy de maha important le misafidy tara de momba amin'ny baolina zareo zao misy mpitsamina mifavaka
fa maresy leteany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy naresy iny le fikany Davida kely naresy any Goliata satria miantso an'le Baary amin'ny zavatra rehetra atao dia misy olona miteny arahana asa kefa asa nye zany mitana fonony dia fa asa nye zany mitady fonony efa dia mirary soa miainga aloha dia mirary soa tsika rehetra tao iny ary lafin-davatra anankiray isan'ny iny moa raha horesahana be eo dia mitovitovy anena amin'ny resaka amin'ny Facebook io misy algorithme dia lasa miverimberina ao anatin'iny dia lasa hoe very any amin'ny ahoana misy antso miarabare manao grito manao ahoana tompoko Costa Vilson salama tompoko salama tompoko tena teny dia rangateranga momba le taon'ny président SVM iny ary tena mitombony any le tamin'ny 2017-2018 raha tena izy hoe satria andalo tetiko nge lehibe franc-maçon tamin'izany fotoana zany dia nisy an'le liquidina pina sy ny karazany dia avy zay koa nandalo tetiko le rangahy iny dia nisy zavatra mitranga amin'izao fotoana zao io zay mba fanontaniako napetrako anao Brito ary raha azonao marinina kely zay fotoana zay natadinao le nandalo aloha nisy fifanjonjavatra sa zavatra ahoana zay zany mbola tsy misy tamin'ireny 2018 sa 2019 reny nandripahana an'le gadra tany a farafangana Sénat efa lasa ny rehetrarehetra va zay hoe hanao commission d'enquête tamin'izany misy fikevitra efatra ndao aloha raisiny anao miaraba tompoko salama 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 tsara fa misaotra tompoko le raha hoe marina nge nambaran'ny olona hitra filme candidat droit raha rehefa fitsipika mipetraka sana fa tapika mihitsy ary le tokony ampiatra tsy lorana kely angamba dia efa mandeha ka le tsika zany zany le fifampitaizana mihitsy manaja filaharana mba manomba lalana la misaotra ohatrany tena vindafo be zany aloha dia manahirana azy misy raha tokony efa nalamina saminy ela avy elao fifanana mazava mba hidirana ho mpiasam-panjakana izy hoe zany amin'izay hoe fanjakana repoblika mpanavoza dia miandrandra zany toko dia sampina fotsiny zavatra zay fa io na eto amitsika na eran-tany rehefa misy foana le lazain'le tomotsy hoe fanaratsy ka fanaratsy ao namoana idinao amin'ny fanaratsy rehefa izy manam-pahefana tsy mandaminao karikary ny fanaratsy sy ny fahefanka dia anao ndarikaraikeo indrindra voangena atao zao milahatra alamina mpitany filaminana hono le mpitany filaminana ihany mbola mandika an'le izy dia izay no avivavy amin'izao fotoana zao zany dia manahirana be le izy eno moa tsy te hiady satria antisambotra ihany ko ifamalimina olona manahirana ka zany le zavatra eto amintsika hoe mba misy fitsipika diarao misy lalàna diazao sarotra hoe miady amina filohana ny mpanjakana mahay tsipiriny lalàna ianao mety manana an'le hoe manana ny marina amin'ny efaamby nefa ao aminy tsipiriny le zavatra dia alefa leniny anovany ny fitarainanao dia loma le namana sanatria azafady azaikange zavatra dia mbola ao anatin'le mifandaminana ansika anatin'le fanavozana dia sangifa misaitsaina dia mbo mandeha amin'ny kitsipo zay ny faniriana misaotra dia ahoana le baolina rariva aloha tapaka izy sao dia mba hanana pronostic izy zany ahoana ny tsy manaraka baolina tapaka tafioery le ataontsika hoe fa nahatsara mba tsy hoe tonga amina very toky ohatran'ny le ao amin'ny baiboly hoe eny ary miarabe ia mirabana le hoe teny topo radio miaraba tompoko mikasika an'le hoe maninona no ampidiriny eto rehefa ohatra ka tsy azo mity mikasika an'iny aloha ny toe-tsaina ihany koa ne no mitondran'io e zany hoe toe-tsaina koa zany mba mila tezainy e ohatra niraisiko hoe resaka zava-mahadomelona zao za zao tsy mpisotro toka sady tsy mpifoka sigara fa tsy teny mihitsy aho hoe foany daholo mipivary toka na mipivarotra sigara fa afaka mivarotra izy raha te hivarotra fa na izany aza zara oatra anahy tsy hividy an'ireny mihitsy aho aloha zay le hoe toe-tsaina tiako teneniny ka nao foananao tsy ho ampidiriny eto raha mitetara rehefa te hanao rehefa te hilalao an'io ekizy mahitafolo an'io
izy indray mety efa mahasolo an'io e fa le zany hoe le toe-tsaina tsotian'le izy mihitsy ny tokony ho atao zany no tena marina. De le resaka hoe volant droite a rehefa ohatra hoe te hividy an'iny ahako tokony hibanao an-tsaiko voalohany indrindra hoe tsy azoko ampiasainy ty raha te hividy an'ity ahako raha tsy hoe reverseko vavadiko volant gauche aloha zay le toe-tsaina zay saotra tompoko. Iny ary fanakalozana zany de tianio koa izy zany hoe mitondra hevitra izy mitondra hevitra anankiray hoe nao raranao aro de mahita fika zay hoe tafioero a le ataontsika hoe ny fanahy tsara sy marina. Ie antso manaraka miaraba eny tompoko fanalana volo ve le izy zay fa fianarana koa iny maka elona lesona araka le telenao de matovo brito nanaraka ny blikany lohatrano zao mazava ny faresen'ny lafina Maroc Espagne sy Belgique ve raha ny lodika zany de Espagne de France Espagne de maka le tiny eo Norvège sy Angleterre zao mety fanasana tsara mihitsy. Angleterre Suisse ky de mety tovy amin'Espagne de Belgique fa sarotra manao vinavina sy fransika ary kofita izany de aleo tsy mba milokaloka bety eto ny sinoa eto amintsika bety aro fitokana casino sy sisa anisany manino ampiarahamony eto amintsika le io matokany olona tsy ezaka ilo ifofotra ihany fa de milokaloka ilokaloka hoe ipetraka azy le manga le lavitra ohatra manga izy zany lavitra volo taloha zavatra ohatr'izany le isan'le fitazana ampiarahamonina ary nareo mandray anjara betsaka zany isaorana nareo fa nisy le fanamariana zo constante marina mihitsy any miara-manjerim-bahoaka mba tokony zavatra ohatrany ataonareo zao de tsy andanitsika hoe firy volana ny anaovana fitonandrom-pirenena ny vanandresany ny tokony vana fa de aveo le de mbola isapady tsy filapilakisa-ndray de efa fampiaparanjo manahirona tsy sport zany a misaotra zay maraparantsika io raha mbola misy antoray farany de rahatsika izy fa le fotoana efa mbivotra dia mbivotra ao anatin'ity fiarahany ity hokanana ny amoroatony ny voromelala o sy ny afetseniny bibilava maly eny tompoko salama e salama tompoko resaka sport ny baolina boliboly de livaova fa ny fomba ny voandesy amin'ny baolina fotsiny hoe eny zay misy atao hoe mampinge ihany le izy hoe misy atao hoe afinatra fa ny sport rehefa tena tokony atao eto mandrindra Madagasikara de ministera ny tokony raika voalohany mandrindra n'izany resaka sport eto Madagasikara fa tsy tokony misy fanavahana zany resaka sport fa le matoa misy fanavahana de le fitondrana an'le ministera misy ny tsy mety satria le olona zay mivoaka amin'ny otrany mpanao baolina le ministra baolina foana ny ao an-tsaina fa tsy mieritreritra fa tsy mieritreritra ny sasany hoe sport zany fa le baolina iny azy mapetipety any de io natao matanjaka ny fanohanana an'le football fototreta ny izy fa raha tena ministra zany raha tena ministra zay tena ministeran'ny fanatanjahantena tsy misy fanavakavahana mihitsy amin'ny resaka sport indrindra fa any am-pianarana zany dia entanina ny misy fanabeazam-pirenena mihitsy ny sport dia tokony hiainga any am-pianarana any ny sport no tena fanombohan'ny rehetrarehetra ny fahombiazan'ny sport Madagasikara. Faharoa resaka mpanao politika fanjakan'ny mpanao politika amin'izao fotoana fa tsisy Andriamanjaka zany no sadinareo Andriamanjaka no fa tena fanjakan'ny mpanao politika akitsiny misy jire fotsiny amin'ny internet de fahitana zany zavatra de mpamin'nytokona tsy tokony hanavakavaka ohatra tamin'ny 26 juin zao ny fanasana ho an'ireo avy any amin'ny faritra de nahazo fa ny avetimierina tsy nahazo an'izay fanasana zay zany ohatry misy fanavakavahana foana aiza na ministera zany indrindra de mampieritreritra atsika tsika tokoa amarantsika constat version tamin'ity androany ity atsika aloha androany ohatran'ny mbahambahana ihany le resaka le hoe ny fandrahonana mitatao amin'ny zanakitsika
dia ny anjarantsika dia ny mampita fampieritreretana amintsika vahoaka rehetra, lany andro manao selfie, mandany mega, manamparitaka ny marina sy ny tsy voapirofo rehetrarehetra, fa mitodika amin'ny fiarahantsika miaina anaty fokon'olona tsika, ahoana ny fampiarovana, iarovana ny zanakitsika, ampisy fandriampahalemana, atsitsika koa ny vadika sampona tampotampoka eo lasa ifandripaka eto tanàna eto, dia tsy misy afa-tsy ny hoe le andro maso bokon'olona lazain'ny PRRM, alao vaiko kely mihitsy hoe andro maso ny fokon'olona anatin'ny fanavozana, alamintsika arak'izay tenerana ny fokon'olona ny aron'ny tenany, ary hianatra ho ampianarina manana didy amin'izany ny mpitandro filaminana anora, tsy ny eto an-tanàn-dehibe ihany, tsy ny resaka alajaza ihany, fa ny ambanivohitra rehetra ny momba ny dalo sy ny mpangaly manjoro be zany angeny nalaza tamin'ny fangalaran'olona, dia miraviravy tanana le fokon'olona. Efa hita pirofo zao fa ny fokon'olona foana ny mahita voalohany an'ireny zavatra ireny, ary mifanehatra amin'ny mpanao ratsy. Dia zava-dehibe zay, tsika zany tokony anomana sy hiomana mihitsy ho amin'izany hoe fokon'olona, mifampifidy ny olona, mifampitondra ny olona, ary manampy azy le manana ny fahalalana teknika amin'ny fahaizana mifampiaro sy miaro ny tanàna sy miaro ny zanaka mamparatsika. Ny ankoatran'izay, ohatra miverina eto ihany resakitsika efa volana maromaro zay hoe ohatrany tsy manam-po ady le mpitondra antsika amin'le hoe fanavozana ny repoblika, ka tonga ty kaparanjo rehetra ty, tonga ty paipaika rehetra avy any amin'ny sadeka avariana na ny olobe ny politika teto amintsika range mahita an'izay lasa makany andafy avany no milaza hoe dia tsika moa ao anatin'ny anina ka dia tsy maintsy ohatrany oka hanapo ady, fa ady io zao hita lizy amin'le drone reto, hita amin'ty fambolena tebiteby amintsika menakavy, na ny asa mpamokarana tsisy vanina ny inga zao teo nanao hoe niasa any amin'ny birao any ary zao dia entina any amin'ny birao ny zanaka, ny vakansa zao asa ho boklena hidina lakile anaty efitrano angamba ny zanaky ny olona. Tsy misy vahaolana fa tsy hoe vahoaka mailo ary mandray atanana ny fiarovan-tenany, fa io zany tsy vitana teny ray mielatra fotsiny hoe inona ty andro maso bokon'olona, ary mba aok'izay ty ohatrany manam-pahaizana be daholy ary manana taimby ho ampideraina daholo tsika amin'ny hoe inona ty terrorisme, inona ty tebiteby tsisy farany amin'ny olona ty, psychose, misy mitsokafo ao hoe diversion, hoe filme zany nge miseho daholo. Ny sasany tena miditra any amin'ny hoe tena misy manao io, ny sasany ray mandeha any amin'ny hoe film io, aza mandany andro amin'izany re olona, fa izay mailo sika ary tsy mailomailo fahatany fa mifandamitsika ny anatin'ny fokon'olona ary mifandamina mitandro filaminantsika. Zay ihany angamba ny ihany dia oka hanapoady fa tsy mandeha tsotra be fotsiny. Na any amin'ny baiboly ary hoa misy an'izay le hoe na dia mandeha amin'ny amorapon'ny voromailala ary ianao dia mailo sy malina ary manana ny hafetsen'ny bibilava. Zay angambany. Eny ary zay no mamarana ny fandarantsika aloha amin'ity androany ity. Miaona eto ndraitsika miarary farany herinandro dia ompinaritra indray amin'ny herinandro manaraka sy orana hiantsa sy ery rakotinirina tetsy amin'ny lafiny teknika mandrapitafa mandrapiresaka indray. Bemiray Top Radio.